tenati kuyana izao lai malalana mano lalana wana fa nai masno tenati kuyana izao lai malalana manao lalana wanao falai masino Avima menuai ilag ni fala cheana fala masino Avima menuai ilag ni fala cheana fa nai masno tenati kanao Man
Malakana. Alleluia, dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona ny fiadanany Tompo ho antsika tsirairay avy. Na mbola mankasitraka an'Andriamanitra indray isika amin'ny tombontsoa izay ahafahantsika miaona amin'izao takariva izao mitsika fa mamy zavatra mamy ho antsika Andriamanitra ary tena hoe tsy foana akory ny fikelezanaitsika. Fa eto izy mitahy antsika mitahy ny fanahintsika ary eto koa ny telako dia mankasitraka maloka lalipalopon'Andriamanitra amin'ny tombontsoa izay ahafahako mivelatra miasa fampola izay omen'izy ireo dia Dr Rina Mivady izany ao amin'ny fiangonana SCI. Tamin'ny volana jolay itsika dia nialatra lampilarin'Andriamanitra indray nifadoka tamin'ny telo, nifadoka tamin'ny fankatoavana, nifadoka tamin'ny pisitsika ary mbola mampianatra antsika hatrany Andriamanitra ary mino fa tena hoe omen'Andriamanitra fifantohantsika ao anatin'izao fotoana izao mba tena hoe samy ahazo ny anjara voatendry ny tsirairay avy. Dia eto maletana antsika tsirairay avy ahatratra farany misy vavaka sy fampaherezana ato anatin'izao fotoam-bavaka izao hiaraka hideran'Andriamanitra tsika dia malasa laoza tena hoe ahatratra farany hifantoka ary hizara koa izao live izao amin'ireo lavalao ao amin'ny tambazotra serasera Facebook ao mba tena hoe samy ahazo tombony ny tsirairay avy. Tiako atomboka amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany izao fotoana izao alohan'ny vavahantsika apetrahantsika ity fotoana ity ampelantan'Andriamanitra hoy ny teny soratra masina tao amin'ny Salamo 4:100 hoe sambatra izay malala l'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy sady manan-telan'i Jehova Andriamalina. Amen. Izao sy anao izany hoe sambatra izany satria matoa izao sy anao lalokana fotoana dia manantena a Jehova Andriamanitra izao sy anao izany manantena azy mba halampy antsika izy no malampy antsika sy anao izy no inontsika fa niaraka lalavantsava ny tontolo andro iny izao sy anao mbola hoe mijoro amin'izao fotoana izao dia ndaontsika metraka ty fotoana ty ampelantanana izy saotra lasitsika satria mitahy antsika hatrany izy mifola amintsika raha misy fahotana malankalazy asa eto ary tena hoe tolontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ny sitrapon'Andriamanitra ireriana no tanteraka ao anatin'izao fotoana izao dia asan-drato ary vavakao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka felalao izay amin'ny tombontsoa izay ahafahanay miazo sy laranao misaotra anao izay Jesosy satria fantatray fa niaraka taminay momba ilay ianao tao anaty tontolo andro iny. Mankasitraka felalao izay amin'ny olona tsirairay avy izay omenao fotoana izay omenao fahafahana Jesosy alatrika izao fotoana izao izay fa hotahinao ny fahalalay, hotahinao ny fiainanay ary ankehitriny izay mbola mifola aminao raha misy fahotana aty anatinay antsika nataonay tao anatin'ny tontolo andro iny ny toe-polay mbanay rehetra mety misy fanotona Jesosy eo anatrehan'ny fahamasinanao ka hifolanay eo anatrehanao izany fa tianay tena hiasa malalaka eo amin'ny fiainanay ianao ka ny ranao teo mbola sinjalina no mbola inonay fa maladio ny akanjo-palalay amin'izao fotoana izao ary mankasitraka felalao izay Jesosy satria mpamindra felalao tsy anay loatra ianao ary malasa lao hatrany izay hiasa ao anatin'ny fiainanay hiasa ao amin'ny fiainatsirairay avy any tokantrano any alao tsy sehatra indray amin'ny androany ity nila mety hoe asa ratsy favesana anatin'tsirairay avy rofirofy tsy mampifatoka alay dia tsolonay ny fahafahana tanteraka amin'ny androany ity tsolonay fa mahazo ny anjara voatendry ny tsirairay avy dia mankasitraka felalao izay Jesosy fantatray fa miasa sady ianao terenay ianao ankalazainay ianao raha kofy amin'irano izao fotoana izao manomboka hatramin'ny fiandohana hatramin'ny fiafarana dia misaotra indrindra eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Amen. Dia mino fa salama tsara isika raha ao anatin'ny rofirofy isika dia tsolona aminao ny falasitrana la felo
atao arinany viany fety remoa de maro minao fa tena hoe lafilatra fetinao hiatrika indray tsika ny enimbolana manaraka ty taona ity de tiako raha hiaraka hisaotra l'Andriamanitra le amin'iny enimbolana voalohany iny ary ametraka ny enimbolana faharoa isika. Isika selon moa dia natao lisy impact lazaina foana izany ampatsahivina antsika foana izany mba tsy ho anisan'ny kivikivitsika tsy ho anisan'ny olona matsapatela hoe olona ety ambony tany fahataly tsika na hoe rehefa lasa routine fiainantsika dia hoe mandeha ho azy na hoe tsy pozipozina hoe anisan'ny olona tahaka ny olona rehetra ihany aho fa tsy dia misy hoe manokana mba spesial na hoe anao ny fiainako dia hoe miasa dia na hoe zaza dia miasa dia mianatra dia be lehibe miasa malabady dia manao trano dia malalehibe ankizy dia ohatry hoe routine be tsy mahazo fafilaretina intsony tsy dia misy fiadana fotsiny fa hoe atidy sy andraikitra fotsiny fa tena tiako telena aminao dia tena hoe maloka lelao ary amba spesialy anaovan'Andriamanitra anao zany dia tsy natao l'Andriamanitra hoe spesialy fotsiny ianao dia hoe mba malokana fotsiny zany mba tsy misy olona mitovy aminah fotsiny zany fa tena hoe fiainana be dia be no mba l'Andriamanitra anao tiako ampaherezina anao zany tiako ampaherezina anao ihany koa fa natao alisy impact amin'ny fiainan'olona ianao anaty ty enimbolana manaraka ty tena apetrantsika eo anaty Andriamanitra mba tena hoe tsy ho fahalalala fotsiny zany hoe mba nisy akimo eo amin'ny fiainan'olona ny fiainanao fa tena hoe homarina aminao zany tahaka ny tao amin'ny asan'ny apôstôly vakitsika vetivetika asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny fahaenina Petera izay nasitrana lehilahy malemy tongotra zany fakitsika vetivetika asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny fahaenina ozy izy Petera mbatsy an'ilay lehilahy malemy fa io Petera tsy manana vola fotsy na volamena aho fa izay alalako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta mitsangatsangana dia tao aorian'izay dia nitsangana ilay malemy dia tahaka izany koa izao sy anao eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny ankohonana eo anivon'ny mpiara-miasa mpiara-mianatra eo amin'ny fokotany eo amin'ny firenena dia tena hoe natao anisy impact ianao mety hoe vavaka fotsiny ianao dia tena hoe ho intercesseur matanjaka ianao mino fa tena hoe etaetanao zany mety hoe manana fanomezam-pahasoavanao mbola tsy mifoaly fa tena ao anaty ty enimbolana ty satria taona fahavokana ty dia hamokatra tsika ny ao anatiny zany mety hoe misy projet alalanao dia tena hoe tsy impact tsy eo amin'ny fiainanao fotsiny liova fa tena hoe eo amin'ny manodidinanao izao sy anao dia tena hoe no arian'Andriamanitra ampanjaka l'Andriamanitra eto an-tany amin'ny alalan'ny fanahy masina izay miasa ao anatin'ny zasy anao mety hoe mbola matantely ianao hoe tena atao amin'ity toerana ity ve no antsony ametrahan'Andriamanitra lahy no le ho ampanjakako an'Andriamanitra no ampahatonga lahy ho anisy impact eo amin'ny fiainan'ny olona laiza na eo amin'ny tsy haiko hoe firy taona ianao amin'izao fotoana izao mety tenao mbola tanora loatra na mety hoe fa tara loatra fa matontsika mbola misy fofilaina dia mbola tsy tara izany fa Andriamanitra rehefa hita taratra manjaka amin'ny fiainanao dia anjakano azy fitahina ho an'ny hafa automatique ianao automatiquement dia tena hoe mandresy ianao dia mandresy koa manodidinanao dia ianao tsika metraka ty enimbolana malaraka ity raha mbola tsy fantatrao hoe inona no ampisinao inona le impact satria misy karazana impact ozy izy la ara-materialy zany la ara-palahy zany dia antalio amin'ny tompo
Teakaresabe tatoato sy palakato laza tamin'ny anisan'ny hoe décisionnaire firenena hoe resaka hoe tany fialantsita dia efa niresaka sy ny sisa fa za te ampatsiahy fa tamin'ny lohan'ny Andriamanitra nahary antsika sy ianao anao maloka la dia efa notendren'Andriamanitra ianao hanao zavatra misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny olona. Tsy haiko hoe efa firy izay no naresahanao an'Andriamanitra, efa firy izay no nanaovanao soa fa misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olona reny ary misy fiantraikany ary eo amin'ny mandrakizay olona zany na resaka fitoriana filazantsara. Raha misy olona mety hoe mila asa ohatra dia namorona orinasa ianao dia tena hoe misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny olona ireny. Adaontsika sy ianao hivavaka amin'izao fotoana izao hivavaka ao tsy eny-bolona tsy mba tsy dia automatique tsy hoe farandray taona dia tsy zavatra natao akory fa tena hoe hiaraka volahitr'Andriamanitra, tena hoe ho ampiasain'Andriamanitra, tena hoe ho tanteraka sitrapol'Andriamanitra dia tena hoe ho tanteraka eo amin'ny fiainam-badidinantsika sy ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsangatsangana dia tena hoe hiteny amin'ny fiainan'ny olona izany koa isika asandrato vavakao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy makasitraka felanao izay mbola afaka mivavaka aminao amin'izao fotoana izao. Eny Jesosy fantatray fa mihaino vavaka ianao. Takasitraka anao maloka izay Jesosy tamin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2022 ity. Tao anatin'ny taona fahavokarany dia efa nampianatra anay ianao ary efa sa Jesosy ny olona tena mamokatra satria Andriamanitra tena hoe mitala ny teninao ianao, Andriamanitra mahatoky ianao amin'ny teninao. Jesosy ianao tsy manao sotapana ianao sy zavatra natoboka ao dia ianao koa no marina izany, ianao no alpha sy oméga Jesosy, ianao no oméga anty taona ity dia tena hoe apetraka feno ampelantalanao ihany koa ity tapataona faharoa ity. E Jesosy tsy ilay hoe farana ity taona tapataona faharoa ity Jesosy hoe izay tsy ilay ihany no ataonay fa tena tianay hiaraka aminao izay jolay ka hatramin'ny desambra dia hiaraka aminao izay. Tianay ihany koa Jesosy ny sitraponao no tanteraka. Tsy ilay hoe ninona mety hoe planinao ho an'ny fiainanay maloka la naiza tianao alelay, ninona tianao ataonay Jesosy dia aoka izany ho tanteraka. Raha mbola tsy fantatray izany, raha mbola tsy mazava aminay izany, raha mety hoe diso lalina izay dia tena hoe sokafo ny masipalailay ary omeo hery izay Jesosy mba hiverelanay amin'izany planinao izany. Eto koa izay Jesosy dia nampaherezinao nampatsiahivinao indray fa tena hoe natao anisy impact izay. Jesosy any amin'ny toerana izay misy alay amin'izao fotoana izao, niveau misy alay amin'izao fotoana izao na mety hoe mbola mpianatra izay, na efa mpiasa izay, na mpitantana orinasa izay, na mpitondra orinasa izay na mpitondra loham-pianakaviana ihany koa izay Jesosy tena hoe ianao no hanokatra masipalailay, omeo hery izay mba ahafahanay mba natanteraka ny sitraponao. Izay Jesosy mivavaka mba tena hoe ho tonga ny fanjakanao, mba ataonao izay tianao eo amin'ny fiainanay satria rehefa ataonao izay tianao eo amin'ny fiainanay dia tena hoe fiadalana no manjaka aminay, ny volahin-trano no hita amin'ny fiainanay. Dia mivavaka izay Jesosy ninona mety hoe antom-pisinay, ninona mety hoe tanjonao amin'ny fiainanay dia ho tanteraka izany. Ary izay Jesosy tena hoe tsy tianay ny fiainanay fotsiny ny hiova ao anatin'izany hoe fanarahanay anao izany fa tena hoe tianay ilay hoe fanjakanao misy no hitantaratra eo amanodidinanay ka tena hoe anisy impact, anisy fiovana Jesosy noho ny fiasan'ny fanainao masina mahery eo amin'ny fiainanay. Dia rahainay ianao ankalazainay ianao fa fantatray fa mandresy sahady izay, mandresy ny fianakavianay, mandresy ny ankohonanay, mandresy ny talananay, mandresy ny firenenay miaraka aminao rehefa miasa ao anatinay ianao. Dia rahainay ianao ankalazainay ianao. Halleluja amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Alleluia, tena mpandresy izao sy anao miaraka amin'ny Jesosy tena hoe io za satria tenin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao tsika dia mbola mivavaka hatrany hivavaka antsika ho an'ny fiainantsika ary araky ny teny izay nampaherezina antsika teo dia ny fandresentsika dia misy fiantraikany eo amin'ny tanàna, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny ankohonana, fianakaviana ary ny firenena izany.
tao anatin'ny firenena iny moka vavaka firenena isika dia mamaky matetika nity tenin'Andriamanitra ity izay averintsika vakina vetivetika ao amin'ny tantara faharoa toko fafito tantara faharoa toko fafito vakintsika manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe koa indro raha mampiantona ny andro ao ka tsy misy ranonana latsaka na saiko mandalo ny tany valala na anaterako arety mandringana ny oloko raha ny oloko izay latsola amin'ny alarako ho avy aletritelaka hivavaka sy tady ny tavako ary ala amin'ny ratsy falaony dia hiaino any an-danitra ao ka amela ny elony ary alasitra lantalina amen izany tenin'Andriamanitra izany dia efa novakintsika matetika tatoato tao anatin'ny taona efa ho telo taona angamba izay rehefa misy ny valanaretina rehefa misy zavatra manjoa firenena rehefa misy zava-mitrangana vavaka ao firenena fotsiny fa androany dia te hampatsiahantsika fa raha hivavaka ao firenena raha ao am-pontsika firenena mety ambantsika mety hoe za lao ekonomia za tiako nitandrazako dia mety hoe miditra manao asa soa manao bénévolat tsy mandony talala maro be zavatra afaka atao marika izany hoe fitiavana tanindrazana izany fa tena hoe fitiavana tanindrazana voalohany dia mivavaka ho an'ny firenena ary tatsarovy fa tsika rehefa mivavaka dia misy possible any hoe tsy hoe lolan'Andriamanitra raha tia firenena ianao mila mivavaka firenena raha tianao hoe lolan'Andriamanitra vavaka ao dia efa latody antsika eo izay zavatra atao izay ary ho ataontsika reto zavatra reto hoe zahantsika atao ary tena hoe Andriamanitra mehery antsika mba tena hoe ahafahantsika rehefa mivavaka firenena sy miakola antsika dia tena hoe andaitra ny vavaka antsika hivavaka tsika mba tena hoe alala faletretela itsika aloha voalohany indrindra mila faletretela dia izay vao mivavaka tsika mba hoe ny malagasy tena hoe alala faletretela vavaka ihany koa tsika mba tena hoe tsy fivavahana sy tady hitavan'Andriamanitra isika maro ny olona atao anatin'ny zava-mitranga firenena ary tsy atao firenena fotsiny moa le zava-mitranga fa tena maneran-tany fa tsika izay hoe dalam-pandrosoana no misy fetraikany be kokoa dia tena hoe kivy ny olona ao anatin'ny vavaka kivy ny olona mety hoe be dia be ny any amin'ny tambazotra any hoe hidio ny fiangonana zany amin'ny firenena mandroso tsy dia misy fiangonana dia anao aloha akato laly fa tsika tena hoe mino an'Andriamanitra fa efa vavaka fotsika fa matoa Andriamanitra izay mbola tsy mamaly dia mbola tsy ampifaletretentsika mbola mitady vahaolana fotsiny tsika fa tsy mitady ny tavan'Andriamanitra eto koa izy dia miteny hoe hiala amin'ny ratsy fatao tsika hivavaka mba tena hoe mehery Andriamanitra hiala amin'ny ratsy falao ary hisy fibebahana ao anatin'izany mila mibebaka tsika eto io Andriamanitra miteny hozy izy hoe ao amin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo milaza izy fa raha manao ireo zavatra ireo tsika dia tena hoe lolo ny vavaka ho avela ny elony hositrany ny aretina ary tena hoe hitoerany alarany raha vakintsika leo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo hozy izy hoe ary izao dia hihiratra masoko ary hisofiko hiain'ny vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity fahaelo ambin'ny folo fa efa nofidiako sy no hamasiko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva amen hozy hoe hitoeran'ny anarako mandrakariva no izany anaran'Andriamanitra izany ny anaran'Andriamanitra dia mahavozy ny anaran'Andriamanitra dia malasitra ny anaran'Andriamanitra tena hoe misy karakteristika an'Andriamanitra be dia be izy no miandala izy no mijoro miado antsika izy no mpamatsy dia izy no manome fiadalana maro ny anaran'i Jehovah Andriamanitra tena hoe hitoerany anaran'Andriamanitra tena hoe hita taratra eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny firenentsika izany hoe Jehovah Andriamanitra izany raha
maletry tentsika sy anao raha mitady ny tahantsika sy anao raha miala amin'ny ratsy falaontsika manomboka amin'izao sy alao izany tsy afaka le alodro olitra olona foana isika fa tena hoe atombotsika eo amin'ny fiainantsika izany dia ny fanahy masina no no ikasika ny fon'ny olona hafa ihany koa alao toy izany tena hoe ho modely ihany koa izao sy alao hoe raha telen'Andriamanitra izany dia vitantsika possible ny ahavitana izany ary raha vitan'ny olona hafa ihany koa izany dia vita tena hoe mampahery olona hoe vitantsika izany dia vitan'ny olona ihany koa izany andao raha sandrato mivavaka ao ataovy amin'ny folao izany mivavaka izany mety hoe processus izany malovan'Andriamanitra izany fa tena hoe lova tsikelikely Andriamanitra ampianatra antsika Andriamanitra dia asandrato mivavaka ao raha eo amin'ny laharan'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka felo alao hatrazy amin'izao fotoana izao misaotra alao izay Jesosy dia amin'ny telonao Jesosy efa lazaina eto foana izany hoe raha izahay no maletry tena raha izay miala amin'ny ratsy falao raha izay tena mivavaka sy mitady ny tavalao dia tena hoe amela heloka ianao anasitrana ny aretiny ianao tena hoe ampanjakanao ampitoerinao ao amin'ilay ao amin'ny fiainanay ny anaranao Jesosy dia mivavaka izay amin'izao fotoana izao amin'ny tenanay manokana aloha voalohany indrindra eny tsy amin'ny herinay tsy amin'ny tanjakay fa amin'ny fanahinao ihany Jesosy no ahafahanay miova no ahafahanay manindry tena voalohany indrindra ampianaro izay Jesosy hanindry tena ampianaro izay satria mialohan'ny fisandratana izany dia mivavaka izay amin'izao fotoana izao nitona amin'ny lafiny rehetra ampianaro izay alopy izay tsy izay Jesosy no tompoina fa izay no alopo alao voalohany indrindra alopo amin'ny manodidina lay ihany koa tena hoe leo ny fifankatiavana tena hoe izany Jesosy marika ny fitiavana voalohany indrindra tahaka ianao naletry tena lidina tetỳ ambany tetỳ Jesosy tetỳ antany tetỳ dia ampianaro ihany koa izay tena hoe manompy ny ankonanay manompy ny firenena manompy ny mpiralasy mpiravavy ao aminao Jesosy ao amin'ny iray finoana aminay dia tena hoe ampianaro izay hanindry tena aoka izay tsy hijery momba anay fa hijery alao Jesosy ao anatin' izany mivavaka ihany koa izay Jesosy mba rehefa hoe mitady alao rehefa hoe miantsona alao dia tsy mitady vahaolana fotsiny fa tena hoe mitady ny tavalao tsy mitady ny antela izay Jesosy fa ianao aloha voalohany indrindra fantatray fa mahita fitiaonatry alao izay mahita valom-bahafa-po izay Jesosy rehefa ianao no tadiavinay ianao mihitsy Jesosy no tadiavinay dia ampianaro izay ao anatin'izany eny zatra mangataka izay Jesosy fa fantatrao zavatra misy ety an-tany fa tena hoe ampatsiahivanay ampianaranay izany hoe mitia anao izany tahaka ianao mitia anay tsy misy takalo Jesosy dia ampianaro koa izay manompo anao tsy miatry takalony fa fantatray fa ahita fiti ho azo alao ihany izay rehefa malao izany ampianaro ihany koa izay Jesosy tena hoe mampanjaka alao eo amin'ny fiainanay ary tena hoe rehefa ianao manjaka eo fiainanay Jesosy rehefa tadidinay hoe masina ianao ary tsy tia loatra ianao dia tena hoe saraka amin'ny fahotany izay ampatsiahivo anay hatrany Jesosy fa tena hoe halanao ny faharatsiana tsy tambara eo amin'izany ianao ary tena hoe ataovy marikoriko eo anatrehanay mihitsy Jesosy ny fahotana rehetra aoka tena tsisy ho ankelezinay ho ataonay hoe tsy maninona ny fahotana la raha kely fa tena hoe arikoriko anay izany Jesosy ampalaviro anay izany ozy ianao hoe tsy ataonao miala ao amin'ny azao tontolo izao izay fa ataonao mandresy izany ataovy mandresy Jesosy amin'ny izay fankapalahy rehetra eo anatrehanay mankasitraka felo alao izay Jesosy fa fantatray fa efa nasitrana sahady ny taninay ianao anasitrana ny ankonanay ianao anasitrana anay manokana ianao amin'ny lafiny rehetra dia ho ampitoerinao eo amin'ny fiainanay ny anaranao ahita ny voninahitranao izay Jesosy ary izay Jesosy ao anatin'ny izany tsy misy ho kivokivy intsony ao anatin'ny vavaka izay ho asandratra satria tena hoe hamaly vavaka ianao satria eto ianao satria manaraka ny teninao satria efa manetry teny izay satria tena mitady ny tavanao amin'ny fonay manontolo izay ary
tena efa miala amin'ny ratsy falao ilay ihany koa izay dia misaotra lao izay falay masa fa ilao no manome hery tsirairay avy afalay miotra afalay miala amin'ny fahazaran-dratsy rehetra amin'izao fotoana izao tenainainao ankalazainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluja amen Amen dia malasantsika tsirairay avy anaraka izao hira izao dia miverina amin'ny vavaka eto indray tsika to Alléluia dia mino fanampahirezana fanaymasy ianao fa tena hoe amalivavaka ny tompo satria ianao indray ilay mpanitrila ianao ilay mitady an'Andriamanitra mitady ny tavan'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo ianao ilay miala amin'ny ratsy falaolao tena hita fitiavana atry an'Andriamanitra ianao ary tsy anisany mikivy intsony ianao raha vakitsika leo amin'ny jaolina toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo tapany dia hoy izy hoe amin'aran'i Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa lahilo angatanareo amin'iray dia omenareo amin'ny anarako izany ary tena ino fa marina zany hoy izy hoe lahilo izy tsy miteny hoe reto ihany fa hoy izy hoe lahilo dia tena hoe tsy mikivy intsony ianao fa tena hoe valian'Andriamanitra vavaka ianao ary mampahery anao mampirisika anao hatrany mba ampahery ny hafa ihany koa eo amin'ny fiarahamonina eo tena hoe maro amin'izao vanim-potoana izao ny olona izay tena hoe malakivy amin'ny resaka fivavahana misy fifanenjehana misy efa hoe miaratsy izao fiainana izao ary mino mihitsy ry zareo fa hoe ny fivavahana no mahatonga izao zavatra rehetra izao ny prinsipa fanjakan'Andriamanitra na ilay hoe resaka fanetretela teo fotsiny dia efa hoe anisan'ny hoe olona mandroso tsy misy mpanetretela zany fa tena hoe mandroso dia tsy misy malaiky
hoabazaly fa hoe malidry ny hafa raha dia ataoko baika hoe alidry tela indray tena hoe tsy possible mihitsy zany azy zao tontolo zao fa izy aussi aloha dia mba fantatra ny fahalalahidy rehetra izay aobelandriamanitra ambadika izany fanetrentena zany izay fanelarantsika tao anatin'ny ny taona lasa iny ny fanetrentena ny tena hoe misy ny fisandrana ao anatin'izany ny fitadiavana ny tavan'andriamanitra dia tena hoe ahitantsika fitria ao anaty fiainan'andriamanitra ny fialantsika amin'ny ratsy falao dia tena hoe azontsika miaina anatin'ny fahamasina tanteraka ary ahafahan'andriamanitra miditra ny sehatra tanteraka eo amin'ny fiainantsika abela dia hivavaka ho an'ny ataontsika hivavaka ho an'ny olona izay ao anatin'izany hoe fanenjehana zany amin'izao fotoana izao tena hoe maro tsika tsy laza fotsiny hoe fiangonana zao no anatin'ny fanenjehana fa efa mirehare koa ny olona amin'izao fotoana izao hoe tsy milo an'andriamanitra la hoe ao anatin'ny ateisme ary ale velany any moa zany hoe tsisy an'izany hoe mahazo mitory zany intsony fa hoe aleo samy mahalala ny finoany fotsiny dia izay olona tsy fantatro zany hoe inona ny ao an-tsain'izy ireo hoe tsisy mifampitoritory zany intsony fa na manisy lacroix eny amin'ny bracelet collier na misy hoe fitoriana zany tsy azo atao intsony tsy mahazo isy ahafantarana anao mihitsy hoe kristiana ianao la zao ny fivavahanao fa samy manao anazy any ambangingina dia hivavaka antsika ao anatin'izany mba tena hoe hokasihan'andriamanitra maro ny olona izay mbola tsy n'andriamanitra ho vonjela tsika tsy gagany amin'izany satria efa voasoratra izany hoe miaratsy izao fiainana izao fa mivavaka antsika mba tena hoe andriamanitra tsy halamafy ny fo izy ireny fa tena hoe ho vonjena maro no vonjena tsika tsy alaiko hoe ho be dia be ny hoe azo hoe be ny olona azo ny satana ao amin'ny kôly fa tena hoe be ny olona vonjena ary tsika ino an'izany matoa tsika mbola velona eto dia mbola anisy impact hoy aho ary minohy ianao fa ianao ihany koa dia mbola atao l'andriamanitra fitaovana amonjena fiainan'ny olona ary hivavaka manokantsika mety mbola tsy fantatrao na mety efa fantatrao hoe ry olona ry tokony ho toriako fa mety mbola malamafo izy dia hivavaka ihany koa tsika ho an'izany olona izany amin'izao fotoana izao araka tezay vakintsika teo hoe lahinona agatanareo amin'izay dia obeny anareo amin'ny alarako izany dao tsika agataka fanan'olona ho vonjena amin'ny alalantsika amin'izao fotoana izao dia asandrato ny vavakao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola mankasitraka lao hatrany izay mbola afaka maloza zavavaka izany mankasitraka felalao zay Jesosy satria ianao mampahery anay Jesosy tamin'ny ratsy izao fiainana izao na maro aza ny mpanenjika Jesosy dia ampaherezinao foana izay ataonao mitsoratra izay no le amin'ny telinao le amin'ny falahinao izay mampahery anay eny izay Jesosy dia mivavaka manokana ho an'ireo izay ao anatin'ny fanenjehana efa niaina ny olona hatr'izay zany la ianao Jesosy efa niaina izany fa zay tena hoe ampahereziny folay mba tena hoe tsy aloto ny folay ao anatin'izany anatrany fariseo amin'izao vanim-potoana andro farany izao Jesosy dia tena hoe adio hatrany ny folay ary hijoro hatrany ihany koa izay eo anatrany fahamarinana Jesosy maro ny olona izay manamafo amin'izao fotoana izao aza mafisina Jesosy ny folo fa tena hoe ataovy ho tany tsara ka lezaleza mety ahen'olo ny filazantsara eto Madagasikara na any ivelany na eo anivon'ny fianakaviana na namalaina olona tsy fantatry ihany koa Jesosy amin'ny fanjo-pamonjena izay alefanao na eo anivon'ny tambazotra maro samihafa Jesosy na teny iray fotsiny ara dia tena hoe alovan'ny fiainana izany Jesosy ataovy tany tsara tena hoe adio Jesosy ny fony mba tena hoe alefaka aniriny telinao ny fony izany olona izany vavaka manokana izay ho an'ireo olona rehetra izay miaino izao vavaka izao Jesosy maro misy izay fa tena hoe maro ny olona izay mbola tianao hitoriana teny
spécialement hoe zareo Jesosy hoe ho hitory filazantsara amin'ny olona fantatray na olona tsy fantatray. Mivavaka zay amin'izao fotoana izao raha fantatray zany olo zany la mbola tsy fantatray mivavaka zay mba hainao lalomba lalifoly, mba hainao no mba tena hoe cueillir zany vokatra zany fotsiny zay Jesosy tena hoe tsy amin'ny herin-telalay hoe ho kivy zay raha tsy mihaino zay fa tena hoe nao fotsiny efa lalomba lalifoly Jesosy androany dia zay anabara teny fotsiny tio fotsiny zay Jesosy fa tena hoe efa voly izy andray alao dia vonjena izy Jesosy dia tena hoe tombondray ny amaribolahitra alalanay mikorona alalanay amin'ny ratra zay rehefa hiaraka aminao dia misy zay fampikasika sady ny fony tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao amin'izao andro farany izao misy saotra anao zay Jesosy fa ianao ilay Andriamanitra mpamonjy, ianao ilay Andriamanitra mpanova fiainana, ianao ilay manome fiainana mandrakizay dia iray ilainao kalazailay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Abel farany sady fotoanantsika andaontsika mbola hisaotra l'Andriamanitra trany any amin'ny fotoana rehetra izay ny rahantsika teto hisaotra rahantsika ny avalibavaka, hisaotra laza ihany koa tsika ny amin'ity alaity satria notsika sady fa tsy andao antsika izy fa hiaraka amintsika izy hamakivaky antsy alaity asandrato vavaka. Andray ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola mankasitraka filalao zay mahafantatray fa teto ianao misaotra lao zay Jesosy satria afaka nametraka ty tapataony ty to ampelantananao ary misy zay efa miasa sahady ianao Jesosy manomana zavatra rehetra sahady ianao hidiranao anaty izao tapataona izao tapataona faharoa izao mankasitraka lao ihany koa zay ny amin'ny fiovana zay apetraka ao manomboka ao am-polay ao ny amin'ny fahazaranay rehetra Jesosy ny amin'ny fomba fiainanay mba ahafahanao tena hoe mamaly vavaka anay mankasitraka anao ihany koa zay Jesosy ny amin'ny olona rehetra zay kasihanao ny amin'ny olona zay malentika Jesosy tahaka ny kasihanao any Paoly apôstôly dia kasihanao koa zany olona izany Jesosy hoe malentika anao dia lasa mpanomponao mankasitraka fiainanao zay Jesosy ny amin'ny tsiala ity zay omenao tsirairay avy ho an'izay atoro dia betoro-masimamy hiatrialay andray ny ampito Jesosy anovozanay endray ny fanay didy amanandraikitra anay ary mankasitraka ihany koa sady alao zay ny amin'ny hery izay omenao an'ireo zay mbola mila miasa amin'ity ality tena hoe fahitapy tsy manokana eo anivon'ny mpiara-miasa sy ny mpampiasa azy fa iza manao mahagaga hiandraindrailay alao Jesosy mankasitraka fiainanao satria miaraka aminay ianao anaty ty ality raha koa fiampitranao ny tsirairay avy ny mpalopinao ny ankohonanay ny efitrano sy ny trano misy anay dia mankasitraka fiainanao koa na ny fiadalana izay omenao anay dia rainainao ankalazainay ianao. Halleluia, amen. Abel dia ny anjely Jehova mitombo madidina ny izay matahotra lazy ho asian'Andriamanitra fefy madidinao ary tena hoe atoloko aminao ny fiadalana andaontsika hifanometsondrano araky ny salamo fahatelo amby roapolo andiny fahaenina etsiko fahasoavana sy famindrapo anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ohatran'i Jehova andro lava isika. Amen. Amen. Samy tahiny tombotombo.